Manolotra ny arahaba tompoko. Ny any an-dranomasina no hanomboantsika ny fiarahana. Mila mitandrina hatrany ny mpiandrika amin'ny morontsirak'i Madagasikara iray manontolo fa mety mbola mikorotana ny ranomasina. Arak'izany mety mbola hanonja-be na ahery ny ranomasina indraindray. Asinganana manokana amin'izany ny aty amin'ny fatra avaratra atsinanana ary ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny aty an-tanety dia saika miamaina aloha manerana ny nosy. Mitoetra ihany koa ny zavona indrindra ny voamaraina ho an'ny afovoantany sy ny fatra atsimon'ny Madagasikara. Ny maripana arak'izany dia hisy fiakarany kely ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany raha toa ka hisy fidinany miandalana izany ho any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Raha ny toetry ny andro amin'ny rampitso maraina izao dia mandrahona na mandrahona mitsitokotoko any Sava, Alaotra Mangoro, Atsinanana, mety arahana orana malefaka mihitsy aza moa indraindray any amin'ny manodidina ny faritra Analanjorofo. Ny faritra sisa rehetra dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny zavona na zavotany voamaraina ho an'ny afovoantany sy ny fatra atsimon'ny Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia olalovan-drahona ny any amin'ny fatra avaratra atsinanana raha toa ka mety hisy tandrifin-drahona andalo ihany indraindray any amin'ny manodidina ny tendrombohitry Tsaratanàna. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona mitsitokotoko. Raha ny vinan'ny maripana izao eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 degré maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany, manodidina ny 2 degré kosa ny maripana indrindra. Tafiakatra 3 degré moa ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra Boeny ary 2 degré kosa aty amin'ny fatra Sofia. Andao jerena indray raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny talata ho avy izao. Mitoetra hatrany aloha ny zavona indrindra ny voamaraina ho an'ny fatra anatiny. Ny fatra sisa rehetra kosa dia ho maina ny andro ny ankapobeny, mety hisy tandrifin-drahona andalo ihany indraindray any amin'ny manodidina ny tendrombohitry Tsaratanàna ary aty amin'ny morontsiraka Ivatovavy-Fitonany Atsimo Atsinanana, Metipaka hatrany Taolagnaro. Raha ny maripana indray tsy dia misy fiovana firy raha noharina ny alatsinainy fa eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoantany, 20 ka hatramin'ny 17 degré morontsiraka Atsinanana, 18 ka hatramin'ny 13 degré kosa any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alarobia ary izay dia vinavinaina mitoetra tsy miandalana indray aloha ny tsiko ny varatra azy. Arak'izany dia miandrandra orana malefaka ny morontsiraka atsinanana nosy, ny ilany atsinanan'ny afovoantany miazo ny Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinanan'ny fatra Sofia, mety hipaka hatrany amin'ny fatra Dianamo dia mandrahona na mandrahona mitsitokotoko, mety arahana erikerika manify ihany indraindray eny antsefatsefany eny. Ny fatra sisa rehetra indrindra moa any amin'ny ilany andrefana sy ny fatra atsimo nosy dia hibalika be mingaby masoandro na andrahona vitsy amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana amin'ny alarobia dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 degré any amin'ny fatra avaratra andrefan'ny Madagasikara. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.